tafiditra ao anatin'ny PM Sud, plan émergence du Sud, ny fanjakana malagasy dia manao fiaikana amin'ny fitondrana vahaolana maharitra ho amin'ny ady amin'ny kere, eo ny vahaolana amin'ny fametrahana ny banki-tsakafo any atsimon'ny Madagasikara. Vitany 5 Aogositra 2024 teo ny fifanaraha-piarah-miasa teo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny PAM na ny sampandraran'ny firenena mikambana misahana ny sakafo ary ny faritra roa vakina karatra sy androy eo amin'ny famokarana katsaka amina velaran-tany 500 hektara ao amin'ny faritra vakina karatra. Hanomafisana ny banki-tsakafo any androy mba hisiny ny famatsiana maharitra ireo mponina amin'ny fotoanan'ny tsy fisian'ny vokatra any antoerana. Kendrenatra any amin'ny 200 taonina ny vokatra katsaka ho azo amin'izao fiaingana izao ka ny 20 isanjaton'ny vokatra no vidinin'ny PAM alefa any atsimo fa ny 20 isanjato kosa no mijanona ao vakina karatra. Marihana fa ny PAM no miantoka ny masobolo katsaka irata 200 sy ny fitanterana azy any atsimo. Raha ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana kosa no miantsoroka ny lafin'ny fandanina ny famokarana sy ny ara-teknika ary ny fanaraha-maso ny voly amin'ny alalandreo teknisiana eo anivon'ny ministera. Ny fanao ny programme alimentaire mondial dia ny manafatra vokatra avy any ivelany fa amin'ity kosa dia tsy hanafatra afa-tsy ny ampahany izy raha ny vokatra katsaka no resahana fa dia eto toerana ihany no vokariny, dia eto toerana ihany no amidiny mba anohanana ny tantsaha aty amin'ny faritra vakina karatra ary indrindra anohanana ireo mponina any amin'ny faritra atsimo. Tsara ny mizara sy mampahalala antsika fa efa nanomboka tamin'ny herintaona dia misy vokabary avy any faritra loatra izay vokarina ao amin'ny tany ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ao nosy boribory ka ny ampahan'ny vokabary io dia efa nanomboka namatsiana ny any faritra atsimo ary napetraka tamina banque alimentaire hoe banki-tsakafo vokatra katsaka indray ary tsy ho ela fampiresahana isy aleranty gouverneur fa hanao fambolena apemba zay tena mahatatiny an-tany amina velaran-tany lehibe ministeran'ny fambolena sy ny gouverneur ny androy mba hamenonana zany banki-tsakafo zany. Hanampibetsaka ny faritra vakina karatra amin'ny famoronana asa ho an'ny tantsaha izao hetsika izao. Fanatanterahana ny velan'ny fahasino filopirenena mikasika ny fahavitaterana sakafo. Faritra vakina karatra dia mamokatra tokoa na vary, na ny legioma, na ny voankazo, na ny zavatra maro samihafa. Tsy vao izao izahay sy ny gouverneur Androy no miara-miasa. Efa maromaro teo ny vokatra avy any vakina karatra na rehefa nay mivantana makany amin'ny faritra Androy mba nampiana ny fiatadianan'ny faritra ary indrindra entina nampiana an'ireo rahalahy sy anabavy tratran'ny kere any amin'ny faritra atsimo any Androy iny. Ka fanatanterahana ny veloran'ny filopirenena no ataontsika ary indrindra fanamafisana ny filaisam-pirenena sy ny fihavanana ary ny fitiavana misy amin'ny samy malagasy. Firenena hafa raha manampy antsika noho ny fahasahiranantsika dia isika samyntsika koa ny tokony modely mba entina hanampiana an'ireo mpiray tanindrazana. Dia izay no manosika anay nanao an'ity tetikasa ity miaraka amin'ny ministera izay isorako manokana Andriamatoa Minisitra satria aingana dia aingana tokoa ny fanatanterahana an'ity fifanarahana osy ny avy nandroany ity ary akasitrahanay zany satria sady mamorona asa ho vakina karatra no ampiasaintsika ihany koa ireo tany izay sao sanatria lasa rembon'ny afo fotsiny fa hovolena ary hovolena hanampiana mpiray tanindrazana. Ho an'ny faritra Androy manokana dia maro ireo ezaka efa vitan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana iadina amin'ny ity kere ity. Be ny ireo vahaolana isaky ny département ministériel tsirairay dia ao anatin'izay ity fanaovantsony aty mba hamokarana katsaka ana 10 tonnes maro izay hapetraka amin'ny banki-tsakafo na ny banque alimentaire araka ny voalazany Andriamatoa Minisitra teo dia ny PAM ihany no vidin'io dia apetraka any Androy ihany. Fa maninona ny katsaka misy nambolena any Androy mety ho alam-panahy angambany ny vahoaka malagasy izay manjohy atsika rehetra eto fa ny any dia tsy mifanaraka amin'ny toetany ihany ny fambolena katsaka satria ny katsaka mitady rotsakorana maro pototra
zany hoe raha ambolena avy be ny oranandroany ambolena izy de mitsiry fa mba hampamokatra an'iny de tokony avy afaka ray volana na ray volana sy tapany io farafahakely de ohatran'izay zany le izy fa ny tena ataon'ny fitondram-panjakana amitsika miresaka zao dia efa nilazaiko toy ihany zay efa amin'ny volana ambony de fa hiroso amin'ny fambolena ampemba isika na ny sorgho karaha ny avy amin'ny fitondram-panjakana tompoka dia te hilaza aho amin'ny teny ndrazatsika malagasy zay hoe Andriamanitra manome fa ibalita koa mila mihetsiketsiky. Marina fa ito maharitra izao ezaka fifanampiana eo amin'ny samy faritra eto Madagasikara izao.